Miarahaba antsika tompolasy tompovavy manaraka hatrany ty fandarana ity. Araka ny efa nampahafantarina tao anatin'ny andro vitsivitsy izay ary notanterina teto anivon'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny MBS dia anatanteraka fankalazana faha 20 taona ary fameloma-maso ny atokotiko Madagasikara any amin'ny faritra Betsimisaraka iny. Ao andrenivohitra mazava ho azy any Toamasina no toetsika resahana amin'izany. Rehefa avy teto Antananarivo, tany Mahajanga na dia nisy aza ny sakana samihafa dia tanteraka tamin'ny ampahany ihany ny fampirantiana antsary no tanterahana tao amin'ny magro fitiavana Majunga be, ary ho tanterahana ny Toamasina indray izany rapitso 9 ny volana oktobra manomboka amin'ny 9 maraina amin'ny magro Tanambao 15. Ity hetsika any Toamasina ity dia ny birao politika mihitsy ary ny filoha Marc Ravalomanana no hitarika izany fankalazana faha 20 taona izany ary hiatrika ihany koa ny fameloma-maso ny antokotiko Madagasikara. Ny antokotiko Madagasikara tamin'ny sabotsy heriny teo ihany koa dia efa nampahafantatra tamin'ny voalohan'ny volana oktobra niara-ny aingana tamin'ny CENI amin'ilay fametrahana teboka fiangana ny amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisitry mifidy. Nanambara ny fahavonona ny hiatrika izany ary nanome toromarika ho an'ireo rehetra mpikambana ao amin'ny antokotiko Madagasikara ny amin'ny hiatrehana izany fanavaozana tanteraka ny lisitry mifidy izany. Saingy nambaran'izy ireo fa ao anatin'ny fahadiovana sy fangararana hiatrehana ny fifidianana izay azony be sy ny maro antoka no tena hirariana, ka tsy ny salasala tsy ny ambamba na mety toromarika ho an'ireo mpikambana rehetra ao mba ho mailo ary hanoratra ny anarany ao anatin'izany lisitry mifidy izany ny antokotiko Madagasikara tamin'ny alalan'ny fanambarana nataon'ny filoham-panoloana ny antoko. Ny fifidianana tokoa dia azo lasaina fa lalana mirazotra mankany demokrasia, kanefa tsy azo anararaotam-pahefana ho an'izay eo amin'ny fahefana sy izay mieritreritra sahady fa ho lany amin'ny fifidianana ho avy eo ny endriky ny fikarakarana ny fifidianana, na ihany koa ny fampiasana ny fahefana hikarakara an'izany fifidianana izany sy ireo olona rehetrarehetra mandrafitra azy eny hatramin'ny vola hoentimanana izany fifidianana izany. Napetraka mandrakariva manko fa ny atao hoe fifidianana dia andraisan'ny rehetra anjara ary natao hoe fifidianana dia ahafahana mikarakara fifidianana izay tena madio azo antoka, ary natao fifidianana dia ny any an-keny rehetra ny voka-pifidianana ho avy eo. Ka ho azo ary ve reo foto-kevi-dehibe ny fifidianana telo nambarantsika ireo raha toa ka tsy tomomba natsakany sy andavany ny fomba hikarakarana izany fifidianana izany. Valy ny avy hatrany raha mijery ny zava-misy ankehitriny isika dia lavitry ny afo ny kitay. Sarotra ny ilazana fa fifidianana ara-dalàna no avy eo raha toa ka amin'izao endry ny hanerena sy hamena teny ny fitondram-panjakana ho tanteran'izao, ary manaiky ny hitondrana an'izany endriny hikarakarana izany ny eo anivon'ny CENI. Ny CENI izay efa nilavolefany any amin'ny hoe tsy ampy hoety manana ara-bola. Mazava ho azy rehefa tsy ampy mety manana ara-bola dia manana olana ara-maha olona ihany koa sy ara-pitaovana izy ireo hiatrehana izany. Fa mbola lesoka lehibe ho an'ity CENI izay vao meram-pirenena mahaleo teny hikarakara ny fifidianana ity ihany koa ny amin'ny tsy fananan'izy ireo amin'izany fahaleovantena tanteraka izany, satria na ny vola ampiasaina nareo rehetra mandrafitra ny CENI amin'ny ankapobeny sy ny fomba fanomezana fanapahan-kevitra amin'ny alalan'ny jugement supplétif, amin'ny alalan'ny kara-panondro, amin'ny alalan'ny tantsorika izay ety anivon'ny district, ety anivon'ny commune izay miankin-doha amin'ny ministeran'ny an-tany dia tsy ananan'ny CENI velively izany lafim-pahaleovantena izany. Dia mandringa araka izany dia izao ny fikarakarana ny fifidianana, nefa io fifidianana io dia heverina fa tokony hamoaka ny krizy izay iainana Madagasikara amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny lafin'ny ara-demokratika aloha dia ara-dalàna tsara ny antokotiko Madagasikara, satria dia ny fifidianana ho isika no hizorana makany anatin'izay fifandimbiasam-pahefana izay ara-dalàna izay. Fa kosa ny tsy fanjariana ny kilalao maloto ny mety hoendrika ho fanodikodonana sahady sy mety ampitomboana na hitan-kevitra hafa ankoatry ny doublant, mety ho triplant na mety ho hafa mihoatran'izay dia lava ary tsy ekena izany. Ka tsy ny antokotiko Madagasikara ihany no mitabataba amin'izany ankehitriny sy efa manomboka mahita izany toetra ratsy ataon'ny mpitondra sy ny CENI izany.
eny ny ACC ihany koa azo lazaina fa manahirana ny toerana misy azy ary efa mivakiny ny vonona Europeanina ampahabe maso izany ny amin'ny filohan'ny ACC ny andany tamin'ny fitondrana ary olona tena natosika izao fitondrana izao sy ny filohan'ny CENI izay manana roa mpivanana akaiky dia akaiky ampikambana ny gouvernement satria vadiny ary efa mpikambana ny ACC teo aloha. Mila mahamailo zany rehetrarehetra zany ary ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny fanjakana dia mitoetra hatrany ao anatin'ny fahamelona ho an'ny rehetra ka tsy ny antoko politika ihany ho isika tahaka ny TIM, ny HVM, ny MTS, ny MMM, ny FLN, ny MFM na ny RMDM no menomenona ankehitriny amin'ny fomba fiasan'ity fitondrana ity indrindra ny CENI fa miteny ihany koa zany zao ny fiarahamonim-pirenena tamin'ny alalan'ny roy tamin'ny alalan'ny ONG Ivrary sy ny Transparency International Initiative Madagascar. Reny rehetra reny de samy manaitra ary fanairana lehibe ao anatin'izany ny resaka jugement supplétif sy ny karapanondrom-pirenena zay mety ho doublant amin'ny fomba fiasa vaovao indray ka hanamafy olona ilay tetikady mpangalaram-bato sy fanodikodonam-bato ary dôla-makota amin'ny alalan'ny nosy kara-pifidianana zay efa nahazatra nyity fitondram-panjakana ity tahaka n'izay fanataony teo aloha. Tiako zany mihamafy ary misy feo hafa indray ankehitriny miteny amin'izany fanahirana ara-pifidianana ho antaona 2024 izany. Tokony tsy hampamandrimandry manana aretina ary efa nitairintsika izany adevy zany tamin'ity herinandro ity tamin'ny herinandrom-bony hoe zay rehetra mieritreritra azy ho kandida de tokony hiteny amin'izao fotoana izao ny amin'ny fomba fiasan'ny CENI, ny amin'ny fomba fiasan'ny ACC, ny amin'ny fomba fiasan'ny fitondram-panjakana ka tsy hanaiky fahatany, tsy hanaiky botolo ny amin'izay hitantanana zany zotra-pifidianana zay efa tsikaritra ho maloto sy fenosoka denny ety ampiandohana sy mpanomboana izany. Fotoana izao itenenana ho an'ny rehetra indrindra ireo izay mihevitra ho isika fa ho kandida ho fidiana ho filoham-pirenena kandida hirotsaka ho solombavambaoaka hatrany amin'ny kandida hirotsaka ho ben'ny tanàna na mpanolotsaina tanàna sy mpanolotsaina kominaly. Mila miteny rehetra ary mila mandonda-tabatra mba hanova famindra sy fihetsika ireo izay nankinina hikarakara an'izany fifidianana izany mba tsy ao aorianany 2024 no hiteny sy tabataba zay efa tara loatra ary krizy vaovao hafa indray no hatrehan'ny firenena amin'izay fotoanandro izay. Krizy post-électorale ho isika zay tsy mitondra fiombonana velively ary mitondra fahampitena ho an'i Madagasikara indrindra taty amin'ny faritra Afrika. Izany no itenenana, izany no hanetsehana mikambana ary io fihetsika hataony antokotiko Madagasikara rapitso any Tomasiny io dia amezana afatra ho an'ireo mpakasitraka, ho anomezana afatra ho an'ireo mpanohana, amezana afatra ho an'ireo mpakafy sy mpanaraka izany antoko izany indrindra ny mpikambana ho aminy. Rapitso sabotsy araka izany ao amin'ny magro tanimbosanky ny fotoana hionana amin'ireo mpikambana, mpanotrana, mpakafy, mpanohana ary mpanaraka izany antoko izany miaraka amin'ny filoha Marc Ravalomanina ary mibara politika sy solombavambaoaka izay hidina any toerana hanamafy ny toromarika sy ny fankalazana fa 20 taona ny antoko. Ny aina mateza ary ny antoko velona sy matanjaka dia mbola eo avokoa ny mpikambana sy ny foto-kevitra izay hitondrany ny mpanorina azy ary ny leadership ao anatin'izay hoe sahy mijoro mino izay. Zany zava-misy, zany malaza. Makasitraka tokola, makatelina tokovavy.